Ny vinany toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy faharoapolo ny volana marsa manomboka amin'ny enina maraina ka hatramin'ny talata faraka amin'ny roapolo ny volana marsa amin'ny enina maraina. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana zany dia saika oram-pahavaratra tsotra no mitoetra any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara sy ny any amin'ny ilany atsimo atsinanany nosy. Ny ambiny kosa amin'ny ankapobeny dia saika maimaina aloha zany ny andro, tsy misy kosa zany ny fampitandremana any an-dranomasina manokana mahakasika ny toetry ny andro. Raha ny any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy no anomboantsika azy any orana tandriviraona ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 7 kilometatra isan'ora rehefa manalavitra ny morontsiraka. Adiny-panonjana anonjabe ny ranomasina ao anatin'izany ka ho raya ka hatramin'ny 2.5 metatra ny avonionja. Cap Est hatrany Manoro anorana malefaka amin'ny ankapobeny iovaova ny avitsokon'ny rivotra ka ho 7 kilometatra isan'ora. Adiny-panonjana anonjabe ny ranomasina ary ny avonionja dia raya ka hatramin'ny 2.5 metatra. Anorana tandriviraona kosa ny any Manoro hatrany Taolagnaro ary ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa izay any amin'ny tapany avaratra indrindrindrindra any avaratry ny Mananjary manomboka any amin'ny farany Fepitoana ka mety hahatratra 7 kilometatra isan'ora ny rivotra ao anatin'izay. Ny avonionja dia 2.5 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie balika ny masoandro ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 kilometatra isan'ora ary anonjabe ny ranomasina. Ny avonionja dia 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Any amin'ny morontsiraka andrefana kosa indray Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 570 kilometatra isan'ora indray any amin'ny tapany atsimo rehefa tolaka ny andro ary anonjabe ny ranomasina. Ny avonionja dia 2 metatra amin'ny ankapobeny. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André andraona amin'ny tsitokotokona ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy atsinanana kosa manakaiky ny Morombe rehefa any amin'ny farany Fepitoana ka ho 7 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja ny ranomasina ary ny avonionja dia manodidina ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava anorambaratra amin'ny ankapobeny ary iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 kilometatra isan'ora. Ho tono ny ranomasina ary ny avonionja dia mety hahatratra any amin'ny 2.3 ka hatramin'ny 2.10 metatra. Maranantsika azy Analalava hatrany Cap d'Ambre anorambaratra ny andro ary ho avy atsinanana ny rivotra any amin'ny tapany avaratra ka ho 20 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Ny any ankafa kosa dia iovaova ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Ho tony hatrany aloha ny ranomasina amin'ny ankapobeny ary ny avonionja dia ho latsaky ny 2.9 metatra.